Faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andronio ity manona fiadanan'ny tompo faly ihany koa miarabany izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra izany. Dia misaotra ny tompontsika mbola omeny tombonandro, tombom-potoana ahafahantsika mbola miaraka tahaka izao indray dia misaotra ny tompony amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ty fotoanandro anio ity dia mino fa mbola mangy anao indray ny tompo androany dia manakambara amintsika tsiraray avy izy. Raha kely namanao hoe manakambara amintsika andray izy hoe androany. Amen. Dia fonina venao andray avy aminy. Eny ary, antsika hamaky baiboly dia jerentsika izay hitaritan'ny tompo antsika. Korinthiana voalohany toko 2 no andeha ho jerentsika androany. Korinthiana voalohany toko 2. Korinthiana voalohany toko 2 dia vakitsika ny 5 ka hatramin'ny 12 ka hatramin'ny 14. Korinthiana voalohany toko 2 12 no anomboantsika azy. Toy izao mivaka ny teny ary aminaran'i Jesosy. Fa isika tsy nandray ny fanahy n'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa ny lazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olombelona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy. Amen. Raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofy ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza nafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy, fa izahay manana ny sain'i Kristy. Amen. Io teny io no hoentintsika hifampizarana amin'ity andro androany ity. Dia raha sy jereko kely raha hitako dia ampitsika anankiray. Matteo toko 7 andininy 1 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Matteo toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Naran'i Jesosy. Aza mitsara mba tsy ho tsarainy ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo. Ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo koa. Ary nahoana ianao no mijery ny sombin-kazo eo amin'ny mason'ny rahalanao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaronao. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalanao hoe aoka ho anaisotra ny sombin-kazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andry eo amin'ny masonao. Ripety tsara velatsia esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao koa ny anesoranao ny sombin-kazo eo amin'ny mason'ny rahalainao. Amen. Ireo teny anankiroa ohatrany hoe tsy mifandray ilay izy, fa tonga dia lazaiko avy hatrany hoe inona no mampifandray anazy. Resaka fitsarana ireo teny ireo. Rehefa jerena ny dikan'ilay teny hoe mamantatra ao amin'ny bokin'ny Korinthiana voalohany toko 2 io dia mitsara ny dikany juge de toute chose.
ny olona araka ny fanahy dia mitsara ny zavatra rehetra. Dia ny atao amin'ny Mateo 7 anefa dia milaza Jesosy hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Raha misy verset hain'ny olona angamba dia io ny faharoa. Fa voalohany toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Dia mety eo faharoa ankoatran'izay. Dia ifampizara kely tsika amin'ity androandroany ity ny zavatra sitrapon'Andriamanitra sy ny tian'Andriamanitra ampianarina antsika ao anatin'izany rehetra izany. Ny teboka voalohany tiako ifampizarana aminao dia fampianaran'i Jesosy Kristy. Rehefa mampianatra Jesosy dia mila mitandrina tsara fa Jesosy dia niaina tao ambany testameta taloha. Zay nahatonga azy ny teny hoe zaho izy tsy tonga handravany lalàna sy mimpaminany fa hatateraka an'ilay izy. Rehefa maty amin'izay Jesosy alohan'ny hafatesany dia izao nolazainy hoe sotroanareo rehetra ity ozy izy mikasika an'ilay kapoaka fa tia no fanekena amin'irako izay alatsaka ho an'ny olona maro. Tia ny fanekena vaovao amin'irako alatsaka ho an'ny olona maro. Izany hoe ny fanekena vaovao raha lasenabavy tsy manomboka amin'i Jesosy fa manomboka amin'ny nahafatesan'i Jesosy. Eo no manomboka natao hoe testameta vaovao raha ny tena marina, Nouveau Testament, taratasy mpananana vaovao nosoratana ho an'ny olona vaovao. Ny anankiray taratasy mpananana taloha nosoratana ho an'ny olona taloha, olona araka ny nofo. Ary ny anankiray kosa taratasy mpananana vaovao nosoratana ho an'ny olona vaovao dia tsy nafa ny olona araka ny fanahy. Raha miresaka tsika izany, raha mamaky tsika ny Mateo 7:1 ity izay miresaka hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Dia mila fantatrao voalohany indrindra fa misy olona iantefany io resaka io. Rehefa miresaka zao Jesosy, ozy ako hoe mila mitandrina antsika rehefa mamaky ny zavatra resahan Jesosy satria ny akamaroan'ny zavatra teneniny dia tsy destiné ho an'ny eglizy fa destiné ho an'ny olona izay manatrika azy. Iza manatrika azy, Fariseo sy ny mpanorandalàna, ny Israely, ireo no manatrika azy. Dia ho an'ireo zany no tena iresahany. Ka rehefa miresaka izy ohatra, izy fotoana izy niteny tamin'ny Israely mihitsy ny hoe ny Fariseo sy ny mpanorandalàna ozy izy dia mipetraka eo amin'izay fipetrahan'ny Mosesy. Ka zao Mosesy sy ny mpaminany, ka zao zay rehetra andidiny anareo dia ataovy fa aza mba manao tahaka azy. Zay rehetra andidiny anareo, zay rehetra ny baikon'i Jesosy zany ho an'ny Israely tamin'izany fotoan'andro, zay rehetra andidiny lalàna anareo dia ataovy fa aza manao tahaka ny mpampianatra anareo. Nisy fotoana nisy zatovolahy amin'ny boky Mateo 7:20 nanatona azy, mpanan-karena nanatona. Inona tompoko ny tokony ho ataoko, mpampianatra tsara, inona ny ataoko mba andovako fiainana? Dia Jesosy tsy nampianatra azy zavatra hafa fa ny lalàna nampianariny. Fantatrao ina voazotra amin'ny lalàna, aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijangajanga, manajany rainao sy ny reninao, ary tiavany na manao tahaka ny tenanao. Tsy nampianatra zavatra hafa izy fa miodikodina eo foana. Ka raha miresaka tsika ny Mateo 7 ity hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, dia tsy destiné, tsy natao ho an'ny mpianatra ity fa ny olona izay resahany eo mba tsy janonana fotsiny amin'ny dimy voalohany satria ilay voalohany ihany ny ain'ny olona. Fa vao eo amin'ny faharoa dia efa hoe nga misy an'izany fa araka fitsarana ataonareo ny tsarana anareo. Efa misy tohany izy io ary veriko hoe aza mitsara dia mba tsy ho tsaraina dia tapitra ilay toko ray manontolo. Fa misy tohan'ilay izy. Dia ozy izy fanambaran'i Jesosy hoe araka ny ohatra ataonareo no anoharana anareo. Ary nahoana ianao no mijery sombikazo eo amin'ny mason'ny ralanao, fa ny andro eo amin'ny masonao tsy tsaronao. Zany hoe ilay olona izay resahana ato amin'ny Mateo 7 ity dia olona misy inona ny masony? Misy andry. Zany andry zany dia ohatran'ity zavatra manelingelina anareo tsy mahita aty izao. Io takona. Misy zavatra manakona ngeza be, dia nefa misy zavatra kely dia kely eto amin'ny ilany kosa izay hitany izay hitany teo amin'ny Fariseo. Ozy Jesosy rehefa izay hitany teo amin'ny Israely zany fa le andro be teo amin'ny Fariseo. Ozy Jesosy rehefa miresaka, nareo nge taranaky mena rany, tatavanareo ny moka, fa atelinareo ny rameva. Mitovy zany resaka zany, lay rameva dia le andro ihany, ary lay moka dia inona ihany? Lay sombokazo ihany. Zany hoe ilay olona manatatavana moka ihany, inona ny atao hoe manatatavana moka? Tatavana zany moa zany ilay tamy, dia alaina ny moka dia apetraka eo dia efa moka mbola atao eo amboniny filambaniny tsotro zao. Fa ilay rameva midira fa tsy sitsika olona zany fa alefaso fa tsy manino. Reo olona ireo ihany no ny
ny tenenan Jesosy zavatra maro isan-karazany. Zany hoe destiné ho amina karazana olona anankiray. Ity resaka ity. Inona ny fampianaran'ny fariseo tamin'izany fotoan'izany? Fampianaran'ny fariseo dia manisy tsindrim-peo mafy. Amin'ny resaka ampafolo-karena. Amin'izao koa mbola feno fariseo moderna be dia be. Io ny asiana tsindrim-peo mafy, aza dininareo ny solila, aza dininareo ny komina, aza dininareo ny aneta. Tsy maintsy vitanareo daholo ireo. Dia nanome fampianarana koa izy tamin'izany fotoan'izany hoe rehefa manome fanatitra ho an'Andriamanitra ianao dia mahazo tsy manao ninona ho an'ny ray aman-dreninao intsony. Ilay fanatitra dia nataon'i Jesosy tao anatin'ilay kategorian'ilay atao hoe hazo kely. Satria nisikireo fariseo foana amin'ny vahoakan'i Israely. Hoy izy Jesosy miresaka, mampalahelo ahy, mampahone anahy reto vahoaka ireto. Fa manino reto mampahone anahy? Ampitondraina eta mavesatra izy. Inona ny eta mavesatra? So karazana zavatra rehetrarehetra takina amin'izao. Ampitondraina azy daholo. Nefa reto fariseo reto tsy mitondrana amin'ny akekely ary amin'ny zavatra izay ampitondrain'ny vahoaka. Misy karazana olona zany ao, manana andro eo amin'ny masony dia misy hazo kely. Dia inona? Le andro foana ny ilan'ny vaniny. Dia hoy izy Jesosy hoe, nareo mihitsy no itenenako, aza mitsara ianareo. Aza tsarainareo reny zavatra reny. Tsy lazainareo fa ohatran'izao sy ohatran'izao, tsy important amin'Andriamanitra. Inona koa fampianaran'ny fariseo? Tsy maintsy manasa tanana zay vao misakafo. Nahoana mpianatra ao tsy manasa tanana? Inona koa fampianaran'ny fariseo? Resaka sabata. Zany fampianaran'ny fariseo. Zay teneniko anao amin'izao fotoan'izao feno fariseo moderne. Zany daholo ny asian'izy rehetra tsindrim-peo. Asiana accent. Fariseo daholo zany, reny olona reny tenenan Jesosy eto, aza mitsara mba tsy ho tsarainy. Fa zay fatra hitsarahanao no hitsarananao ihany koa ary zay, araka ny ohatra anoharanao, zay ihany koa ny anoharana anao rehefa avy eo. Fa raha miresaka kosa ny zanak'Andriamanitra amin'izay ary, zay tsy nazany ho an'le kategoria anankiray ka rehefa misy mitondra anao an'io, fa aleo tsotra izy, za tsy fariseo. Tsy fariseo aho. Dia tsy ho anay io teny io. Tsy ho anay io. Mila mazava amintsika aloha inona le atao amin'ny tsara. Rehefa avy eo tsika nazava an'izay. Fa zay aloha zany io, Mateo 7 eo, atao ho an'ny fariseo io zavatra io. Ny kategoria faharoa ao anatin'ny tantara kosa, izay resan'i Paoly amin'izay, Korintiana 2:2. Izay vakitsika teo manomboka amin'ny 2:10. Dia misy ilay kategoriana olona izay lazain'ny saotra masina eto hoe araka ny fanahy. Amen. Araka ny fanahy. Dia hoy izy Paoly miresaka amin'izay. Sika hoy izy tsy nandray fanahy izao tontolo izao. Fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra. Ma ho fantatsika ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Zany koa lazainay tsy amin'ny teny ampianareo fahin'ireny olona, fa amin'ny teny ampianareo fanahy. Raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izay, fa ny olona izay araka ny nofo dia tsy mba mandray izay an'ny fanan'Andriamanitra, fa fahadalana amin'izany sa tsy azony, satria araka ny fanahy amantarana ny zavatra, amantarana an'izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra. Dia hozy aho hoe le mahafantatra ny zavatra rehetra ny dikany amin'ny teny frantsay, juge de toute chose. Zany hoe ny olona araka ny fanahy, ny olona nateraka indray ao amin'ny Kristy, dia tsy tian'Andriamanitra olona izay manaikinaiky fatany fotsiny zavatra rehetra. Ka hoe rehefa baiboly dia amenina foana ka ao amin'ny eny ary amin'ny alalany ihany koa ny amenina zany satria voasoratra. Ore olona ny famitahana rehetrarehetra rehetra tsy inona tena resaka an'izany mihitsy, resaka famitahana ity zavatra ity. Ny famitahana rehetra nge dia miainga avy amin'ny alalan'ny baiboly daholo. Tsy misy mihitsy ny zavatra hafa izay ahafahana mamitaka kristianina, fa tsy maintsy miainga amin'ny alalan'ny baiboly. Ka izy mitory baiboly ka izy ohatran'izao, ka izy ohatran'izao, tsy maintsy ao anatin'ny baiboly no avoaka. Fa ny interprétation amin'izay tsy manaraka n'ilay esprit de la Bible, tsy manaraka n'ilay fanahy izay nanoratana an'io soratra masina io, fa manaraka fotsiny ihany an'ny olombelona. Ny afatra ampianaran'i Paoly atao anatin'ity tantarany Korintiana 2:2 ity dia olona araka ny fanahy izay mahay mitsara ny zava-misy rehetra. Ary zany ny esprit an'ity baiboly ity. Na Timote ary dia niresahan'i Paoly, izao toetra tinio izay rehetra lazaiko, fa omeny tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianareo. Ary zao ihany koa nambaran'i Paoly,
raha misy ozy mitory filazantsara hafa akoatran'izay torianay na anjely avy any ambony na izy na izy na izahay raha mitody Jesosy hafa izay tsy ninonareo izy voaozina sano hoe raha lasianabavy ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy fampitahorana ao atsika raha iresaka tsika ny fitsarana io dia zao ngeny ambara sotra masina ambokany Jona 3 andiny fa firy izy milaza an'izay andiny fa 7 angamba izy manomboka miresaka an'izay zay rehetra tsy mino izy dia efa voatsara voaheloka raha teo zay rehetra mino zanaka latokan'Andriamanitra dia tsy tsaraina azonao zany tsy tsaraina matahotra mantsy ny olona ampitahorina ny olona ny amin'ny zavatra zay ambara amin'ny Baiboly dia hoe ka ny tena koa mbola andalo eo fitsaran'Andriamanitra ka dia na dia misy zavatra tsy mety ary satria zany ny zavatra iainantsika ankehitriny feno zavatra be dia be hafahafa ataon'ny olona dia ozony olona hoe aleo mangina aleo tsy miteny aleo ohatran'izao satria zao ny voasoratra aza mitsara mba tsy ho tsaraina fa eto ny contraire an'izay ny tenin'ny saotra masina mila mijoro misy olona tao anatin'ny tantaran'ny Koritianina ity aza mitsara mba tsy ho tsaraina miditra ao am-piangonana le olona efa fantatra zao fa mijangajanga aleo tsy mitsaratsara zany ka aleo samy manompo fotsiny fa ozy izy Paoly non tsy zany na dia tsy eo aminareo raha mivatako efa nitsara sady an'izany lehilahy izany angony izy rehefa tonga hoeto anatrehanareo izy rehefa tonga vanim-potoana izay hovorianareo dia akisano izy esory masirasira ela mba hovongana vaovao tsy misy masirasira ianareo fa voavony Kristy Paska ho atsika ka dia manaova andro firaviravony tsy amin'ny masirasira n'olom-po na amin'ny masirasira zavatra hafa fa mofo tsy misy masirasira ny zanak'Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra anaikinaiky fatahany fotsiny tontolo izay misy azy fa olona mahay mitsara ny zavatra rehetra mahay manavaka ny zavatra tsara hiala amin'ny zava-poana nisy ilay afatra ny fampizarany Rahamanatsoa iny hoe zay efa lehibe any am-bokin'ny Hebreo ngamba misy an'izy zay efa lehibe zay efa nandroso afaka mafantatra tsara dia zany androany te hizara amintsika zanak'Andriamanitra avy vanim-potoana iainantsika izay tsy maintsy ratsy mandrakariva be dia be ny olona reny moa zany efa misy ny tambazotra dia voaka le izy fa reny nge efa elany nisy ny zavatra ohatran'izany fa tsy nisy fotsiny fampisehoana azy dia ohatrany hoe tsy misy le izy mandra-piavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra hita zavatra be dia be mihitsy ianao fa raha matahotra fitsarana ianao dia na hoelana ho aingana ianao dia voafitaka io rehefa miaksepte foana ianao ohatra zany zao hoe jerenareo nge ty zavatra anankiray ty ny tontolo mpiaramonina misy atsika zao tao anatin'ny 5 taona teo eo angamba na 9 taona dia manomboka jereo tsara fa miaksepte moramora tsy kelikely tsy tonga dia tampoka fa ren'le karazana olona atao hoe homosexuel transgenre gay zay moa ny atao hoe LGBT le transgenre zany le miova novainy ny fananany dia jerenao ny fomba fidiran'le izy moramora fa amin'ny alala zavatra ohatrany mampimeme kely mananao sinema kely ao Facebook eo zareo dia iny dia falifaly daholo ny olona dia meme dia hoe mampime io fa ho ambadika ny zavatra iny me miaksepte moramora le fiarahamonina me miaksepte moramora satria maninona tsy mitsara ny zavatra rehetra avelany fotsiny amin'izao le izy tsy za zanak'Andriamanitra za mpanompon'i Kristy tiako vovonjy ny olona rehetra ary isy olona tena hoe homosexuel fa nandray an' Jesosy ary nandray famonjeny Jesosy dia vovonjy ny ray andro any fa za tsy afaka ny anaiky an'izany zavatra zany mihitsy za nisan'ny olona mihitsy ny mametraka eo amin'ny plateforme anankiray mitovy daholo eo anatrehan'Andriamanitra na mpanota tsotra kely zararana nanao ninina izy sy ny mpanota be manao firaisana ranofo amin'ny olona mitovy fananahana mitovy zany eo anatrehan'Andriamanitra fa rehefa eo anatrehan'ny fiarahamonina za kosa tsy afaka amela mihitsy ny zanako ifréquentehany reny karazan'olona reny tsy possible zany tonga dia mijoro mihitsy mialatsiny fa tsy afaka ifandray aminao mihitsy ny zanako
Satria tsy mitovy zany resaka zany ray tontolo ara-panany ray tontolo ara-nofo. Misy zavatra mepita moramora ao. Jery dessin animé io ny ankizitsika. Ao anaty dessin animé manomboka sisia ny vazaha amin'izay. I Marie manana maman anankiroa. I Christian manana papa anankiroa. Dia mitsofoka moramora ny anatin'ny sain'ny zaza. Hoe normal zany zany zavatra zany. Tsy maninona zany. Tsy mitsara an'izany tsika ka. Dia raha vao mitsara an'ilay izy dia lazaina fa homophobe. Raha vao miteny an'ilay izy zany, homophobe. Dia takizay ihany koa anatin'ny tontolo kristianina. Rehefa miteny ny zavatra tsy mety, dia lazaina fa pakahala. Nefa inona zavatra mitranga? Matsatso amin'izay satria ianao homophobe, andeha aloha amin'ilay resaka an'ilay zava-misy ao fiarahamonina. Homophobe ianao zany olona pakahala ianao. Dia ozy ianao hoe ay aloha mba eminako kely ary zany lasa lazainy ny olona fa olona pakahala aza. Me mifahafa moramora. Me accepten'ny fiarahamonina amin'izay. Ireny zavatra ireny. Any an-dafy lazaiko anao fa tsy olana tsony zany resaka zany na miditra any am-piangonana ary. Fiangonana anankiray, fiangonana zandriny any Frantsa, malaza be mihitsy ny taona vitsivitsy lasa zay, mpitarika fiderana, worship leader. Tsy any amin'ny fiangonan-dehibe ny misy an'izany fa ty amin'ny fiangonan zandriny le manao asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako. Fa homosexuel ny mpitarika fiderana, worship leader, tsy hoe chef choral, fa le mpitarika ty aloha mihitsy. Le mamoaka soratra masina, le mamaky soratra masina, le mihira dia maka filinina be. Accepter moramora. Dia tahaka izany ihany koa ao anatin'ny tontolo izay misy antsika, misy zavatra tsy izy be dia be. Tsy nanaiky an'izany mihitsy, tsy esprit de la Bible mihitsy izany manaiky zavatra tsy izy izany. Amen. Fa ianao mila mijoro mihitsy hoe tsy izany ny tenin'Andriamanitra, tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra. Na tamin'ny androndry Mosesy ary nisan'izany zavatra vao teo Mosesy ny teny hoe aza manambady Kosita, aza manambady Girgasita, aza manambady Amorita, aza manambady Kananita. Tapitra ny tenin'ny Mosesy izy nitady hita voalohany indrindra. Nanambady Kosita izy, nalainy ny vehivavy Kosita. Tena ozy Miriama sy Arona kosa ny resaka hoe tena vahoana moa zany le resaka. Fa maninona mihitsy zany zavatra zany no mbola tanteraka ihany. Fa maninona no misy an'izao zavatra ao? Ao anaty Baiboly misy an'izany, misy zavatra ny evokena ary tsy ekena mihitsy. Misy tantara ao anatin'ny Baiboly ny ponina, ny taranaka Benjamina, ny vadika homosexuel, tsy hay izay nanjoandry zareo. Fa mivadika homosexuel ry zareo. Ozy Andriamanitra mibaiko ny Israely zao samy mamoaka ny sabany avy dia samy mamono ny ralahany. Enjana be za mibaiko zany. Samy mamoaka ny sabany dia samy mamono ny ralahany. Vonoy ny taranaka Benjamina. Lasa mivoaka ny Israely sady mitomany ranomaso eo ihany satria rahalahy, olona mifandray, olona ny resaka, olona ny arananao an'izao rehetrarehetra zao, fa tsy maintsy eliminena. Satria zany ny baiko ny Jehova izay tsy matanty, tsy misy compromis ao aminy. Fa lasa simba ny taranaka. Zany ny atao hoe lasa misy fongana, lasa misy masirasira hely. Tsy fantatra reo va ozy izy, fa masirasira kely monja izay acceptena, ny masirasira kely monja izay ekena. Dia mampasirasira ny vongana rehetrarehetra io. Lasa standard amin'izay. Lay masirasira. Dia simba ny taranaka avy eo. Mahatonga sida ngera lasa nabavy io resaka homosexualité io. So dia verinao mipotra avy izy io resaka sida io. Misy karazana pira be dia be tena maty sida tany amin'ny taona 70 sy ny sisa tany. Tena maty. Anisan'izany reny Queen, tsy fantatro sy sisa rehetrarehetra iny, maty sida ry zala. Resaka homosexualité. Dia tahaka izany mihoatra lavitra noho izany nefa fahasarom-piaron'Andriamanitra sy fahasarotam-piaron'Andriamanitra ny amin'ny fiainam-panahintsika. Raha vao misy masirasira, raha vao misy fampianarana hafahafa, raha vao tsy afaka mijoro milaza ny hevitra hoe non tsisy zany, dia aloha miala tsy namany. Fa tsy eo dia ohatran'izao, manamboamboatra zavatra be dia be. Ny zanak'Andriamanitra zao lazainy tenin'Andriamanitra, mialahy eo aminy ianareo rioloko. Mialahy eo aminy.
misy olona be dia be mirediredy masahenao mijoro tsy zany izy, tsy zany izy, tsy zany ny soratra masina. Tsika eto miteny aza foana zay efa malaza be fa hatramin'izay nisiko dia zany, hatramin'izay nitoriako filazantsara dia zany mampalaza anahy. Ipaste izy mahafinaritra izy fa izy mana ratsy mandra-pialako eto dia izay foana. Za tsy hanaiky an'izany mihitsy ny hoe lazainao fa hoe miaraka amin'i Jesosy tsy maintsy miliardera, diso zany. Rehefa miteny ianao hoe diso zany, mana ratsy ny dika an'izany. Rehefa miteny ianao tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra, manenjika ny dika an'izany. Tanao mitovy amin'ilay homofôby ihany. Vao miteny fotsiny ianao hoe zany kosa ve dia mety homofôby ianao zany. Tsy mila resaka be ilay izy fa tonga dia apetaka fotsiny ilay anarana. Amin'izay ianao miala eo amin'ny toerana io dia verina manakaiky ny fiarahamonina mba hitovitovy amin'ny fiarahamonina. Za mbola tia eto ary tsy mieritreritra ny ala na iza na iza. Ary hijoro ohatran'ny farany amin'ny filazantsara mariny Jesosy na isy teny ara hoe ny anjely laza hoe ohatran'izao. Tsisy raraiko izay anjelina ho any. Ny fantatro dia ilay niseho tamiko, ny fantatro dia ilay nitory tamiko hoe za ny fananganana maty sy fiainana. Ao amin'ny ihany misy ny fiainana ary ny fiainana dia ara-panahy. Fa tsy araka ny nofo, tsy resaka fitahiana lava, tsy resaka fahombiazana lava, tsy resaka fanovana ny tontolo manodidina anao sy ny fanananao. Tsy zany. Mila hijoroany zany, tsy zany ny filazantsara. Ny filazantsara dia Andriamanitra afaka manao izay tiany amin'ny zanany rehetrarehetra. Fa tsy Andriamanitra indray ny baikony. Andriamanitra indray ny asaina manao an'ity dia izao ny laklean'ny fanetsehana an'Andriamanitra. Ko raha tsy Andriamanitra robot izy ity, ko hoe atsatoka amin'ny prizy dia mihetsika izy. Raha te hanetsika an'Andriamanitra dia zao ny secret. Miteny ihany averenao amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Dia lasa mandray an'ny verset biblika hoentina manao an'izany. Tsy marina zany. Tsy zany ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia zao, isika rehetrarehetra eo, izy no antom-pisiany ny zavatra rehetra ary ho azy no nahariana ny zavatra rehetra ho an'i Jesosy. Fa Jesosy no namboarina ho anao. Dia Andriamanitra namboarina hanatanteraka sitraponao sy izay mahafinaritra anao, hanatanteraka ny fangatahanao rehetrarehetra. Filazantsara sandoko zany. Tsy izy zany, tsy avy amin'Andriamanitra zany. Na manipulation de verset azona zavatra. Tsy avy amin'Andriamanitra zany. Hoy izy otra masina zay milaza ny tenenin'i Paoly hoe manao ny toa hoe mpanaraka an'Andriamanitra ho fahazoan-javatra. Mbola sahako mijoro sy milaza ankehitriny fa ny toa hoe mpanaraka an'Andriamanitra dia natao ahafahana mitory ny filazantsara sy mijoro vavolombelon'i Kristy. Fa tsy azon-javatra. Tsy filazantsara zany fadianina 5 andro mba azon-javatra zany. Tsy zany ny filazantsara. Ary tsika mila mijoro. Mila mijoro tsika dia mila mahafantatra ny marina aloha tsika. Dia rehefa fantatrao ny marina dia hijoroy hatramin'ny farany. Na iza nohatra anao, na iza hiteny anao, na iza nilika anao, efa hoe ho alan'ny olona rehetra ianareo. Rehefa miteny izy hoe rehetra. So dia verinao fa tsy rehetra ary zany. Fa rehefa hoe ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, noho ny amin'ny fijoroana araka sitrapoko, dia zay io. Dia anjaranao fotsiny misafidy hoe ho any amin'ilay metimety amin'ny fiarahamonina ve aho? Sa ho atao amin'ilay halan'ny fiarahamonina noho ny amin'ny anaran'i Kristy, noho ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy, noho ny amin'ny sitrapon'i Kristy. Fa zany ny haretan'ny olona masina rehetrarehetra. Hoy ako anatin'ny Baiboly feno olona tahaka an'izany. Misy mpaminany anankiray izay tao amin'ny Baiboly atao hoe Mikeia. Mikeia ve? Anarana foko moa ilay Mikeia? Mikaia zany. Misy mpaminany izay ao amin'ny Baiboly atao hoe Mikaia. Tamin'ny andron'ny Ahaba mpanjaka sy Josafata mpanjaka. Ahaba mpanjakan'i Israely, Josafata mpanjakan'i Juda. Dia hoy izy Josafata hoe ndao tsika sy Ahaba hiaraka hiady fa ny mpanjaka Siria nampanantena azy ho zavatra nefa tsy nomeny akory izy dia andao tsika hiaraka hanafika any. Dia hoy izy Josafata ny resaka Ahaba zany ny teny an'izy. Ahaba ny teny an'izy tamin'ny Josafata. Okey ary hozy Josafata fa zao mba anontany olo ilay tenin Jehovah.
dia lasa zareo nanontany mpaminany 100 lahy no nanontany 100 lahy. Dia nisy anankiray mihitsy nienina tamin'ny tandrony anankiroa zay, nitazominy ny tandrony anankiroa. Noho ny amin'reto tandroka anankiroa ireto dia zao no lazainy Jehovah, ho resinareo Siriana, ho ataonareo miaka izy. Manomboka tsy nahazoazo ainy Josafata hoe tsy normal reto mpaminany mitovy daholo reto no lazainy 100 lahy. Tran'le hoe aomby ianao, andresy ianao, angalao ray farany aloha. Dia ozy izy Ahaba hoe misy ray angeany fa mahakamo angaray. Izy tsy mba maminany zavatra tsara zany mihitsy. Zavatra atsy foana ny aminany iny. Nao nge atsony dia natsony Mikaia. Mikaia ahoana ozy ny tenin'i Jehovah. Dia ozy izy Mikaia laza, zao ny lazainy Jehovah, mandehana miady amin'ny Siriana fa ho resinareo izy. Ozy izy Ahaba, izy ihany dia efa tonga saina. Impiry moa efa niteny taminao rehefa manona ny anaran'i Jehovah ianao dia aza mandainga. Izy ihany dia efa fantany hoe mandainga Mikaia, hay le tsy lainga ny ilainao zao ary. Indro hitako izy zanak'Israely miaka eraky ny tendrombohitra taka ny ondry tsy misy pia, ho faty daholo ianareo mihinan-kavy. Eo amin'izay nitsangany Ahaba, hitanao tsy mba maminany zavatra tsara zany mihitsy io mpaminany io. Ka drao io ozy izy mandra-piveriko. Ary ozy izy Mikaia, ka drao raha tavaverina somatsara nareo tsy niteny tamiko Jehovah, fa raha tsy tavaverina nareo niteny tamiko Jehovah, tsy tavaverina Ahaba. Mijoro tsy manaiky ny lalany daolobe, fa ny daolobe dia mazava ny zavatra antom-pisiny, tsy misy afa-tsy mitodika eo amin'ny tenany. Fa mpanompon'Andriamanitra Jesosy Kristy ny antom-pisiny, ny filazany tsara ny antom-pisiny, Jehovah Andriamanitra ny antom-pisiny. Tsy mitady izay asoa azy izy, tsy mitady izay afaly azy izy, ao anatin'ny tontolo izay iainantsika. Masahitsika mijoro. Masahitsika miteny hoe tsy zany ozy Jehovah ka. Zao ny tenen'ny Mikaia, hitako ozy izy tao an-danitra nisy zavatra, nisy discussion ohatran'izao. Nisy discussion tahaka izao tao an-danitra. Iza no andeha ametraka faminaniana langa ao anatin'ny mpaminany rehetrarehetra. Nisy anjely anankiray nitsangana, za andeha dia nomeny faminaniana langa ireo 100 lahy ireo. Zareo le fahasahiana. Ianao olo tokana, lazainao fa ny 100 mandainga, dia nenao rery marina. Nenao rery zany ny marina. Reo zany tsisy mpanompon'Andriamanitra fa nareo rery manana ny tena izy. Aminareo rery miteny Andriamanitra. Reo tsisy izy daholo. Zay fotsiny ozy Mikaia, gadrao ho hitantsika eo ny toyana. Fa marina verifie. Ozy ako miresaka aminao hoe ao anatin'ny tontolo izay iainantsika. Aza mironany amin'izay alehan'ny olona. Aza mironany. Tsy raha tena natsony Kristy marina isika, tena natsontsika hiaino azy, natsontsika mantatra azy, natsontsika hijoro. Tsy hoe velao amin'izao ozy. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay zokoko ara-panahy teo aloha. Nisy fotoana izany rehefa misy zavatra mitrango ohatran'ireny dia mba hanontaniana ny heviny, tsy manan-kevitra zany aloha. Avelao amin'izao fotsiny aloha. Ohatran'ny hoe fahendrena le izy, ohatran'ny hoe mety le izy. Fa raha vao tsy mijoro tsika dia mahazo laka moramora tsikelikely. Ny ratsy. Rehefa tsy hazavainao ny trano dia memaizina moramora ao anatin'ilay izy. Rehefa ny ahidratsy ny maniry, dia ozy izy ianao velao eo ihany loka. Velao eo fa za ratsy fanahy moa hoe. Pozapozaka kely mahafinaritra io dia avelanao aniry eo, avelanao tapahana eo. Fa ozy amin'ny resaka aminao, ny taranaka Benjamina ny didiany Jehovah hoe vonoy ireo rahalahynareo, vonoy ireo. Nanompo mbola kely volamena, jereo le fiviliana, nanompo mbola kely volamena ny Israely. Nandritra ny tsaiko hoe 4 andro monja, fa nidina avy any an-tendrombohitra Mosesy, natota Mosesy ny tablety misy ny didy volo. Dia zao ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, zao ny tenenin'ny Mosesy tamin'ny olona. Izy avy ilay olona tsy nekoka teo anatreny ombilà. Avianareo aty, poteo io ombilà io, atao vovoka, dia ararao anatin'ny rano fisotro. Dia avelao ny olona isotro. Ny sotro amin'izay ilay olona maty daholo ny ankamaroan'ny Israely rehetrarehetra. Tsy mandefitra eo anatrehan'ny fiviliana, tsy mandefitra eo anatrehan'ny zavatra tsy mety.
Tsy ampitahorina n'izany aza mitsara mba tsy ho tsarainy zany. Fa za zanak'Andriamanitra dia mitsara ny zavatra rehetra. Satria izay ny voasoratra. Za olona araka ny fanahy dia mamantatra ny zavatra rehetra kanefa za tsy mba fantarin'olona. Zany no hijoroana raha lasaina-bavy. Fa rehefa ianao no manaiky lembenana isaky mihetsika dia mivily ianao. Manaraka fanaon'ny olona moramora ianao. Rehefa tsisy manitsy ianao, mivily ianao. Na tsara taiza tahaka n'inona raha zanakao tompoko. Tsara taiza tsara mihitsy izy a. Ataovy nge 7 taona aza vela hiala ao tranonao fa tezao tsara izy. Vitsy zay alefa so amin'ny fiarahamonina. Dia rehefa amin'ny fiarahamoninao izy, aza taizana tsony. Aza hitsitsony izy. Fa vela fotsiny izy vao. Rehefa miteny izy hoe manao an'izao ny namany, aza mitsara mba tsy ho tsara ina. Ianona mama miteny ratsy be, aza mitsara mba tsy ho tsara ina. Miverena afaka enim-bolana fa teneniny ny teny ratsy be teneniny namany. Dia tahak'izay koa tsika. Ny zanak'Andriamanitra natao hitsara zavatra rehetra, mahay manavaka ny zava-tsy ho hiala amin'ny zava-poana satria tsika solombavan'Andriamanitra. Tsy azo asiana mélange ao anatintsika. Tsy azo asiana fifangaroarona zavatra hafa, fampianarana hafahafa, rediredy ny zanak'olombelona. Tsy azo asiana an'izany. Fa ny natao hipetraka ao amintsika. Kolosianina 3:7. Andiny 5:10 ka ny tenin'ny Kristy no hitoetra betsaka ao am-ponareo amin'ny fahasoavana rehetra. Fa tsy asiana mélange an'izao rehetrarehetra izao. Tsy miaksepte an'ity karazan-javatra ty. Dia sahy mijoro. Amen. Sahy mijoro tsara fa mbola vao manomboka ny tantara. Any Afrika efa misy olona mampinana bozaka. Eto aloha mbola tsisy. Asa raisy. Fa nahoana fandehany eo. Dia tsika mila mijoro, dia tsika mila miteny, tsy maninona na enjehana na lazaina fahina na lazaina fahina. Fa pedapenina ny enjika, efa nisy nanozona ary fa mbola ty tsika treto. Saotra n'Andriamanitra. Tsy matahotra an'izany tsika. Tsy matahotra n'ireny aho. Tena milaza anao, tsy matahotra n'ireny aho. Bishopy ny nanozona. Fa tsy olona tsotsotra. Satria nanariko ingaray. Nanariko izy. Tsy izo io filazantsara torianareo io. Tsy io ny nenonao tamin'ny d'origine. Tsy io. Tsy io zavatra nenonao tamin'ilay atao hoe pasteur Rakotobe. Tsy io. Tsy zany. Na dia tsy tany ary dia tsy zany hono ny tany. Dia ozy ingaray. Zany mihitsy. Nga ohatr'izay mihitsy zay hatramin'izay tsy zany ho any izy. Fa diso io zavatra torianareo io. Dia ozy izy ingaray ny farany nimpinonao anarina fa tsy za. Tsy tiako ho faty tanora ianao. Raha vao mananatra azy zany dia ho faty tanora. Eny ary hoa. Zay zany. Zao mbola entiko. Efa 10 taona zany resaka zany. Sao dia verina fakomaly zany. Efa 10 taona zany. Ny anahy Andriamanitra ny mihazona ny fiainako. Velona any Kristy, maty any Kristy. Ny fiainako tsy am-pelatanan'izan'izy zany. Na zay miseho azo. Za ohatra zao titrako pastera ozy le rahalahy anankiray zay hoe ianao ve tsy efa tokony bishop fotry efa heninay efa feno arisy ary pastera foana aho. Tsisy zany tsy mila zany bishop zany tsika. Na efa fotsy volo 7 taona ary mbola pastera tsotra ihany. Pastera kely ihany tsy mampaninina mihitsy zany. Tsy mila zany karazana titra zany. Tsika mijanona amin'izao inare auteur avo zao. Fa za milaza aminao tsy matahotra na iza mitondra titra na inona. Tsy matahotra. Tena tsy fantatro hoe avaiza fahasahiana be any anatiko an'izany fa za manao ohatra anahy. Za manana an'izay zavatra. Misy mpitory-teny malaza be zay tompon'ireny resaka osotra sy le tsofotsofona reny mantsy efa kopikole daholo reny hitanareo reny. Fa zay raha namana zay no tena tompony zay miaraka amin'ny costard zay izy tonga dia mitsangana eo ny assemblée ataony ohatry ny hélicoptère le costard. Fa manidina mihitsy io mpanatrika io. Tany amin'ny taona 2014 tany ho any nisy siosion-dresaka hoe ho avy eto Madagasikara izy. Ao Maurice izy zao ho avy eto Madagasikara za fa vonona alao ho avy. Andehanako eo amin'ny devant eo mihitsy. Alefaso ny hélicoptère andrangah andrasako azy. Tsy matahotra an'io tsika.
tsy matahotra zalina zay ndrangah fa ositra sinina zany lehibe ny atao anatiko ary fantatro fa foana ndrangah tsy samy teny an'izany ny olona tsy sahany olona efa hita zao fa tsy izy fa tsy sahany olona amin'ny teny hoe fo zany nefa nisotra masina manambara mahafaka ary natao hitsara ny zavatra rehetra rehefa tsy lazainao fa fo io zavatra io akseptenao moramora io ozy nisotra masina milaza hoe tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ihany koa tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ihany koa rehefa akseptenao miova moramora manaiky moramora ny zokobe ako ara-panahy anankiray ihany koa nanangana fiangonana izy misy pino 2 arivo tamin'ny vanim-potoana anankiray rehefa miaksepte moramora ohatran'izay tonga mpitondra ositra ny ray alady arivo nefa olona niaraka fototra tao niarany sotro zava-panahy niaraka vela izy no anisan'ny taiza tao amin'ny tontolo ara-panahy fa rehefa miaksepte moramora mirona vadika le izy zao fotoan'izao fiangonana dia mitovy amin'ny fiangonana rehetrarehetra misy eran'ny tanàna ihany tsy tafajanona tsony ao amin'ny fahamarinana sy ny teny tsy misy kilemy satria miaksepte moramora tsy samy teny hoe tsy izany tsy izy zany tsy zany ozy Jesosy tsy zany ilay Jesosy Kristy jereo tsara fizay sy tiavan'ny Paoly atao amin'ilay Korintena voalohany toko 2:5 teo fa izy mahafantatra ny ao sain'ny tompo mba hampianatra azy dia jereo ny zesty Paoly fa izahay manana ny sain'ny Kristy fa sahina re zany so dia verinao fa moramora no miteny an'izany hoe zahay manana ny sain'ny Kristy zahay manana ny sain'ny Kristy ao anatinay ny esprit an'ny Kristy fa tsisy olana amin'ny Paoly mihitsy miteny an'izany zavatra zany raha vao tsika no naikinaiky lembenany iny biloka ianao mila mijoro sanak'Andriamanitra amen alohan'ny olona daladala fa ianao mila mijoro amin'ny fahamarinana rehefa fantatrao fahamarinana ny tazomy hatramin'ny farany fahamarinana rehefa hainao ny tokony atao tazomy hatramin'ny farany dia hitanao fa tsy mangozozo ny tongotrao na ho avy ary ny rivotra mitsoka miakatra ny tafiotra fa ianao mbola mijoro foana zay matoky an' Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona zay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay amen natsangantsika hivavaka hisaotra ny tompo raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotoka